Fandrindram-piterahana ahitana ireo tolotra rehetra manerana ny CSB 420 ato amin'ny distrikina Antananarivo Avaradrano. Ambony ny tahan'ny fandrindram-piterahana ho an'ny distrikina Antananarivo Avaradrano raha ny tatitra voaray. Mahatratra 200 isam-bolana ohatra ny vehivavy misitraka ny tolotra momba ny fandrindram-piterahana ao amin'ny CSB 2 ao Manandrina Avaradrano raha 570 ny tanjona napetraka. Tonga ao amin'ny toeram-pitsaboana io na ireo vehivavy ana faritra ivelan'ny commune azy. Antony mazava amin'ny olona ny antony andrindran'ny isan'ny zaza ateraka noho ny fanentanana nataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana fanazavan'ny rasazy vonjoseheno. Maromaro azy zao ny olona tonga. Misy karazany maro moa fanabeazanay zany eto dia misafidy arak'izay tian'ilay olona izy. Ataoko hoe isam-bolana eo zao any amin'ny 200 520 isan-kerinandro zao. Fa misy mihoatra indray ary satria misy any amin'ny hors secteur zao tonga koa manantona aty aminay. Ilay olona koa mety efa resy lahatra amin'ny fahasarotan'ny fiainana dia anenan'ny zaza tera. Niaona tamin'ny Ramatofo Rasoamanantena Vololonirina, Ponina Eny Kororosy, distrikina Antananarivo Avaradrano izahay. Mampiasa fomba fandrindram-piterahana izy ary nahitany tombony raha ny fanazavana. Mba hitsonjovako ny zanako dia izay nanaovako an'ilay izy mba tsara karakara. Mba tsy hoe hiteraka foana izany fa mba arindra ilay izy, arindra ilay fiterahana. Dia ny anazy zao anankiroa ny zanako. 20 taona ny iray dia ny iray 10 taona. Mety tsara mahitsy fa ny anazy zao tsindrona nataoko, tsindrona isa 3 volana. Dia 10 taona zao nanaovako anazy. Vao teraka tapa-bolana ny zanako dia nitsindrona, nitombona anahako dia milamina tsara. Tsisy eritreretina hoe be vokana ohatr'izany fa milamina tsara ako amin'ilay izy. Ilaina arindra ny isan'ny zaza hoy rasazy. Ny zava-dehibe aloha amin'ilay hoe famindram-pianakaviana dia amin'ny mahafandrindrana ny fiainam-pianakaviana azy dia mampirindra ny fiainanao an-tokantrano na ny dépense koa mety tsy dia misy loatra raha vao arindra tsara ilay fiterahana. Mety milamina ihany koa ny fiainanao an-tokantrano dia na firenena koa raha mety mba milamina raha vao milamina ny tokantrano. Arahintsika ao anatin'ny ODD magazine na fotoana manaraka ny antsipirian'ny fanadihadiana.